fotom-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Alleloia, miderahany Jehovah ary fanahiko, iderany Jehovah raha mbola miaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Vavakantsika angataka ny fanatrehan'ny fanamasina amin'izay toerana rehetra misy antsika avy any. Ry Tomboandriamanitra ray be voninahitra tsara sy masina indrindra, amin'izao sabata masina izao izay andrenesanay ny afatra avy amin'ny alalan'ny zao onjam-peo zao, dia mahatoky sy manantena tompo fa manatrika amin'ny fahafenony ianao, manova fiainana ianao, ary tsy verina foana any aminao ny teny rehetra zay renesiny eto raha tsy efa mahavita ny asany ao am-ponay tsirairay avy. Mitenena indrindra Jehovah fa mino ny mpanomponao, ary zay rehetra manatrika an'izao fotoana izao any amin'ny isam-baravarana isan-tokantrano any, dia aoka mba ho feno ny fanahy masina, indrindra ny mpitondra teninao zay hitondra ny afatra, fenoy ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanombohantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira fa 7:30, hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
Manasanao andray ny baibolinao ka anokatra izany eo amin'ny asan'apôstôly. Asan'apôstôly toko 5 ovakitsika amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Asan'apôstôly toko 5 andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Rehefa hitantsika izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy kosa lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, kanefa nanafena ny vola vidin'ny tany ary ny fanarahany tamin'ny vavy izany. Dia nentiny ary ny ampahan'ny vola vidiny ka napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly. Hoy anefa Petera, ry Ananiasy, nahoany Satana no nameno ny fonao andangy amin'ny fanahy masina ka nafina ny ampahan'ny vola vidin'ny tany? Hotahinana izany teny izany azahoantsika hisintomana lesona amin'ity anioty. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Rahanay io izay ny danitra, raha ianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra manokana satria menao zao sabata anao masina zao zay, menao tombonandro, menao fahavelomana nahatratra indray izany andronao masina izany. Aoka ty sabata ty tompo mba ho sabata feno fifaliana, sabata fafinaretana ho anay tsiraray avy, ary atonga anay anana izany fahatsapana manokana fanatrehanao izany eo amin'ny fiainanay. Mangataka ny fananao masina zao tompo, ho ahy sy ho an'ity namako izay miara-miainao amiko ity ny teninao eto amin'ny Hope Radio, mangataka mba fatoa manokana ny fomam-panahinay andraisanay izany hafatra sarobidy avy aminao izany. Ary ta io ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'ny teny ity, aoka ane ny ositra mahery fananao masina koa ampahery azy, ampiteny azy, ary teny avy aminao tompo no hivoaka avy amin'ny olony rehetra. Ankehitriny koa dia mitondram-bavaka ireo izay azony fahoriana rehetrarehetra izay. Ianao tompo no ampahery izy ireny, ampitrakany izy ireny, ireo izay olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao tompo no angatanay anasitrana azy ireny, ampahery azy ireny ao anatin'izany fanaintainany aretina izany, aoka ampitony ianao anasitrana tanteraka, ary izay olona anatin'ny olana maro samihafa vahaony iroan'izy ireny tompo. Aoka fantatra izy ireny fa hita amin'ity tany ity dia tany feno izany olana maro samihafa izany, fa ao aminao irery ihany no maharitra mandrakizay, ao aminao irery ihany no vahaolana tsara indrindra ampianaro hifantoka aminao hatrany izay eo anatrehan'ny olana maro samihafa. Ary arovy manokana koa ny amin'ny insécurité rehetra, arovy ny zanakao rehetra na iza alehany na andro na alina, arovy sakasika azy ireo ny ratsy. Manateny izay tompo fa omba sy tany tsiraray avy ianao, ary hita manokana ny fantarina rehetra izay atao eto ianao, fa tonona ny vavaka amin'ny laran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsiraray avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka hieno an'ity hirahiray ity. Tsy misy toky azo antoka afa-tsy aminao Jesosy, ka mipetraka yake itsiny za ny fiananay
ry ava-malala amin'ity ora sy taona ty dia andray afatra manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra indray isika. Ny asan'ny apôstôly toko fa 5 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo no andraisantsika ny afatra avy amin'ny tompo amin'izao ora sy taona izay ahafahantsika mitondra ny afatra izao. Ka ny tenin'Andriamanitra andeha ary ovakitsika izany asan'ny apôstôly toko fa 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika amby folo zany. Manoloana an'izay nefa dia andray ny tenin'Andriamanitra satria tsy any teny fa ny tompo dia manasanao mba hiaraka hivavaka foy isika, hiaraka hivavaka isika. Amin'izao ora sy taona zao tompo dia hanokatra ny teninao izahay andrean'izany teninao zany ihany koa satria sambatra ny miaino sy mitandrina izay voalazany izany teny izany dia aoka tsy ho mpanadino fotsiny izahay na mpiaino fotsiny fa tena mba hampiarina eo amin'ny fiainana azy izay voalaza. Dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny namatoran'ny apôstôly rehetra ozy ny soramanitra sy ny tondrana azy teo anatrany Sinedrino. Io moa zany amin'ny tapany faharotsika vao tena resaka an'izay fa ity lesona eto amin'ity toko voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo ity dia izao ny voalaza fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafena no azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany dia nenti ny vola sasany vidiny ka napetrany teo alohan'ny tongotry ny apôstôly. Ary Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no nameny ny fonao andainga tamin'ny fanamasina ka anafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy hanao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izay izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'olo ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandray izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ny zatovo dia nofonosy ny faty ka nety nivoaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ora telo dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. Ary Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny, izany ihany. Ary Petera taminy, nahoana ianareo no ray tetika akafanany fanany tompo indro ambaravarana ny tongotra izay nantevina ny vadinao ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo alohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy ary raha niditra ny zatovo dia hita ny famaty ary nety nivoaka ka naleviny teo anilany lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandrea izany. Tena hafahafa be ty tantara ty ry havana ary mampatahotra. Raha ohatra ka ohatr'izay foana zany ny toe-javatra misy isaky misy zavatra miseho dia ho tahaka an'izay dia ngamba dia tsy haiko intsony ny zavatra mitranga fa ny zavatra nisy aloha zany raha hitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 4 dia mikasika an'ilay niresantsika hoe nalala tanana be ny olona ny fanampy namidy daholo ny fananana dia nizaraina amin'ireo izay tsy nanana. Zay zany le fiainana dia mivarotra ny fananana zany dia hoentiny eo tongotry ny apôstôly zany rehetrarehetra izany. Dia tena nafinaritra be mihitsy ny fiainana tao anatin'ilay communauté nireo fiangonana voalohany ary dia hitantsika eto zany fa nisy toe-javatra nitranga tampoka nefa teo anelanelan'izay zavatra izay. Tsy hoe akory hoe atao fotsiny ty tantara ty fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy isam-batan'olona. Misy fahamarinana, misy resaka momba ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy misangy amin'ny fahamasinana. Raha mena toro lohateny zany ty dia hoe tena tsy mivazivazy Andriamanitra amin'ny resaka momba ny fahamasinana zany indrindrandrindra no tena tiana hampita ny amin'izay. Ka hitantsika eo zany fa tena hoe sérieux be mihitsy Andriamanitra manoloana ny fahamasinana sy ny hoe fankalana ny ota, tsy le mpanota fa le ota zay kotrehana sy iainana zany no tena tsy tian'Andriamanitra fa ianao iza amin'ny mampanotantsika dia tian'Andriamanitra ary mamindra fo amintsika isan'andro izy. Ka inona zany no toe-javatra tena nisy teto? Hitantsika zany fa i Ananiasy sy Safira moa zany izay nivarotra ny fananandry zareo dia
hoe hoentiny eo tokony tsara zany le intention lay hoe andeha anatitra le satria zay no mifanarana fa rehefa noentina le vola teo tokony apôstôly zany de ohatrany hoe tena malala tanana tsara ary tena mety hoe vidina tany zany mety hoe tena betsaka le noentina fa ny olana zany de tsy nomena daholo le izy ary zay anisan'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra hoe misy zavatra tazomina misy zavatra zay tsy omena manontolo zay ary rehefa miresaka momba fanatitra sy ny fahafolokarena moa zany de mbola zavatra lesona lehibe anankiray hafa koa ty momba ny tsy fahatokiana ka eto zany de tena hoe ny olana de le fiatsaram-belatsy ohatrany hoe manome ohatrany hoe mizatra tsara ary be deaibe ny olona ao anatin'ny fiangonana ohatran'izany misy olona tena manam-bola tena hoe ny karaman'olona anankiray ray volana ray andro fotsiny natapakandro no angalan'le olona azy am'izay business rehetra zay ataony fa rehefa andeha am'izay ao anatin'ny fiangonana misy olona koa rehefa mahafinaritra ao amin'ny fiangonana raha vao misy miteny hoe anao an'izao ny korala anao an'izao menavy tonga de efa malala tanana ary manotra satria mahatsapa amin'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny fo manontolo fa misy olona tena hoe manantena le fanatitra ny fiangonana ka eto zany dia aoka tsy hanana fiatsaram-belatsy mihitsy isika satria tindry zareo fotsiny zany le apparence ety ivelany hoe tena nanao an'le nanolotra mihitsy ary nanao sacrifice mihitsy fa ny tena olana de hoe tsy ao tsara zany le tena fanolorana amin'ny foa sy amin'ny fahafenona amin'ny pahatokiana zay zany ny olana ka lasa fiatsaram-belatsy zany lay fanomezana zay natolotra ka tsy Andriamanitra zany tsy azo fitahana amin'ny resaka ety ivelany fotsiny ny apparence ety ivelany fa izy mijery ny ao am-poa sy ny ao an-tsainao amin'ny fanolorana rehetra zay atao de mila mitandrina zany ny zanak'Andriamanitra rehetra momba an'izay zavatra zay hoe so isika dia mizara roa ny ao am-potsika so isika de tsy mahatoky tsara so isika dia te iseho ivelany fotsiny fa ny ao am-potsika tsy arak'izay tokony ho izy akory riava malala lesona voalohany zany de zay hoe aoka tsy izy zavatra mihitsy isehony zay fiatsaram-belatsy zay fa rehefa manolotra rehefa zavatra mifanarana tamin'Andriamanitra de aoka anatanteraka an'izany rehefa zavatra nekena na teo amin'ny rano batisy io na tamin'ny voady manokana zay nataonao tamin'Andriamanitra de aoka atolotra an'Andriamanitra amin'ny fahafenondrindra ny fotsika moa zany mazava ho azy ka ialana ty resaka fiatsaram-belatsy fisehoana ivelany za ty manolotra kanefany tsy ao tsara zany le tena fahatokiana sy fanolora tena tanteraka ny zavatra faharoa de zao ny fanamasina de tsy afaka fitahana na oviana na oviana eo amin'ny andiny fahatelo sy fahaefatra eo izy de tena mazava tsara mihitsy ny lazainy ozy izy Petera hoe ry Ananiasy nahoana Satana no namen'ny fonao na andainga amin'ny fanamasina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany eto zany de zao hoe ny fanahy de mahafantatra fantatra ny fanamasina hoe misy zavatra ary Petera dia feno ny fanamasina ary nanana fanahy mahafantatra hoe tsy ho daholo ny vidin'le tany akoatra ny expérience zay ananan'ny Petera moa zany hoe tokony ahoana ny vidin'ny tany 2 hektara ohatra na tsy fantatro de hoe io daholo ve mividin'ny tany ka eto zany de Satana rehefa mameno ny fo amam-panahy ny olona anankiray araka ny voalaza eo dia lasa mandainga amin'ny fanamasina tsy amin'ny olombelona nareo nanota sy nandainga io izy fa amin'ny fanamasina ka ho an'izay rehetra manota miafina zany ho an'izay rehetra mieritreritra fa tsy ho hita mihitsy ny fanahy zany tsy azo fitahana fa raha vao Satana no mameno ny fanahy ny olona anankiray de lasa tonga mandainga amin'ny fanamasina ka eto dia naseho miariary mihitsy zany fa lainga natao tamin'ny fiangonana dia mitovy amin'ny lainga izay natao amin'ny fanamasina ny lainga zay natao amin'ny fanamasina zany de midika ihany koa fa mandainga amin'Andriamanitra riavana aoka hitandrina tsara isika fa miteraka fahafatesana avy hatrany zany na de tsy eo no eo tahaka ny Ananiasy Safira zany maty de zao hoe miteraka fahaverezana mandrakizay zany eto de zao hoe marina fa ny Ananiasy ozy Petera anao daholo ange io mbola tsy namidy io de anao
ary tsy voatery hoe eto nge ianany azy tsy nitakiana hoe tsy maintsy averina daholo izy ray manontolo, tsy hoe zay akory le izy fa le olana zany de zay le resaka fahatokiana zay hoe mbola ny tena fahotana zany de le hoe fiazonana an'ilay izy ka na afaka namidiny fotsiny hoe alao ty ihany no amidy de hoe io daholo ny vidin'ny tany, fa raha hoe namidinao daholo izy ray manontolo nefa tsy natolotra le izy de olana zany satria efa nisy zavatra zay noentina mbavaka zay le hoe hitantsika hatrany amin'ny asan'ny apôstôly voalohany ray fo ny ray saina izy ireo niara-ny vavaka naharitra ny vavaka de namidiny avokoa ny fananany rehetra ka nizarainy ho an'ny malahelo. Zay le niaviny ty zavatra ty de nefa rehefa aveo misy mivady pitokisana aveo misy miazona zay tokony ho an'Andriamanitra sy ny zavatra zay ny fanarahana tao anatin'le izy. Ka Andriamanitra zany ry ava-malala dia tsy afaka vazivaziana, tsy afaka fitahanany amin'izany ny fanahy fa mamantatra ny zavatra rehetra, ka mahafantatra ihany koa izy hoe ohatra ny apparence fotsiny zany, ohatra ny zavatra miseho ivelany fotsiny zany, ary dia mahatonga fanasaziana goavana araka an'ilay voalaza eo ambanimbany eo rehefa aveo. Ary eo amin'ny tapany fahatelo eo zany de tena hitantsika mihitsy eo amin'ny andininy fahadimy sy ny fahafolo de tena ozy hoe mampivarahontsana ty hoe noho nandray zany teny zany fotsiny to de niakarapoka eo no eo. Zay le hoy tery amin'ny voalohany hoe raha zao tokoa moa zany isaky mizahatra ataonao de tonga de miakarapoka de maty, ngamba de tahotra sy orooro no mibaiko amin'ity fiarahana amin'Andriamanitra ity. Ka eto zany dia manaitra zany zavatra zany. Ary ohatrany tena tsotra kely ne zany hoe vao maheno le to de miakarapoka to de maty eo no eo ry havana de mbola tsy nisy ininina de mbola tsy maty teo no eo anao, mbola tsy nanina tamin'ny accident sanatria tamin'ny arety mandoza sy ny sisa, tamin'ny mety fanafian'ny jiolahy sy ny dahalo sy ny sisa de mbola tsy nisy naninina. Ao ka atoky ianao raha mandray an'izao afatra izao manomboka eto, ao ka atoky ary tsy iseho ivelany fotsiny, tsy amin'ny fiatsaram-belatsy fa tena anao ny zavatra rehetra amin'ny fosy amin'ny fahatokiana tahaka ny ho an'ny tompo reny rehetrarehetra ireny. De maty Ananiasy zany teto de tamy avy andray ny vadiny de rehefa tamindray le ramatoa de nanontany Petera tsy nalala zay mizahatra nyseho fa mety hoe mba hijery hoe andeha hanaraka ny Ananiasy zany, niditra avy any le ramatoa de nanontany Petera reo daholo ve vidiny tany rehetrarehetra de eny tokoa izy le ramatoa efa mifanaraka zany izy mivady tany. Eo koa matsy ny tena olana hoe ny mpivady rehefa mizavatra ratsy de miraitsy trombakomba na le lehilahy na lay vehivavy de miara levona miara maty. Manomboka izao na ratsy aza ny toetra ny vadinao ao Baiboly de misy any tahaka ny izy teo Nabala sy Abigail, le ramatoa tsara fanahy fa le rangahy adala saika ny vonomy Davida ray manontolo mihitsy ny fianakaviany ray manontolo fa noho ny Abigail zany de hoe tena lasa mifona nandohalika tamin'ny Davida, tsy nandravana ny tanàna sy ny momba azy rehetra, ny fermangeza be an'ity Nabala ty noho ny amin'ny zavatra nataony Abigail. Mila tsy miraitsy trombakomba zany fa eto ndray miraitsy trombakomba izy mivady, be de be mivady miraitsy trombakomba. Ary ty lesona lehibe ny amin'ny firaisana tsy trombakomba hanana mpivady amin'ny zavatra ratsy. Aoka tsy hikonokonina zavatra ratsy toetra. Raha lay rangano manao ratsy toetra na mitady hanao ratsy toetra de enao lay vehivavy no aoka hiteny hoe zao no tokony atao, tsy mety zany, zao no tokony atao. Fa tsy enao ndray mandrisika hoe tena marina mihitsy zany, tsindromo amin'ny antsy any, pozino any. Sy ny sisy be de be zany mpivady miraitsy trombakomba amin'ny zavatra ratsy mba hamelezana ny olona anankiray, hamelezana ny hafa. Hovaina zany toetra zany ry ava-malala, tsy toe-tsaina kristianina zany fa mifiraisana tsy trombakomba de mefarany fahafatesana ary fahaverezana. Aoka tsy hiara-maty zay moa le hoe miara-maty amin'ny Filistina. Aoka tsy hiraitsy trombakomba zany ny mpivady, aoka hifanoro hevitra amin'ny zavatra tsara, amin'izay mahasoa, amin'izay mampandroso. Ka raha ny teny zany i Ananiasy hoe ty ny vidiny tany afeno ihany ty raha matao taovana tiroara ao ty fa ty ve de ho alefany daholo tena vola be ty fa efa mba misy an'ity lo efa ometsika
de iny tokoa le raha matoa marina mihitsy zany serifa de aleo aloha zany ty pirinaty fa tsy napozindry zareo akory hoe iny hitan'ny fanamasina misy maso be mijery ny zavatra konokonononareo ao ambony fandriana ao. Ary aoka ihany koa zany rehefa misy toe-javatra oatra zany de mba misy intervention. Zay le niteneniko le ohatra mikasika ny Abigail teo hoe nanao intervention i Abigail lay vehivavy. Ary zay no tokony ataon'ny vehivavy na ny tokony ataon'ilay lehilahy rehefa ratsy toetra be lay vehivavy de ianao ratsy toetra mipanampy ampiasa amin'ny ampiaramonina de ianao manao intervention. Ahoana ny tokony ianao mananatra ianao no miteny. De ohatr'izay koa raha le rangano lasa diso tafahoatra loatra ny faratsy toetra famelezana ny hafa famelezana ny namana de ianao no tokony hiteny. Eo koa zany de misy lesona anankiray tahaka ny vadin'ny Platon hoe tsy niraitsy trombakomba izy fa hoe tandremo fa tena nanonofo momba n'ity zavatra ty fa tsy aza manikasy tanana io lehilahy eo akory no matsy an' Jesosy zany tamin'izay fotoana zay. Ka za moa lesona lehibe mety mbola ataontsika hoe tena seminaire momba ny fiainam-pianakaviana sy ny tokantrano mihitsy arakarak'izay fandaminan'ny tompona andraikitra eo fa tiako resahana de hoe ty firaisana tsy trombakomba ty amin'ny hafa sy amin'izay ratsy toetra mety fianakaviana fotsiny io, mety namana koa io fa tsy voatery hoe tsy maintsy mpivady le izy fa eto moa mpivady le ohatra. Fa raha misy olona mpiara-miasa miraitsy trombakomba hanao ratsy, mpiara-mianatra miraitsy trombakomba hanao ratsy sy mitonanao amin'ny zavatra ratsy, aoka ianao tena ferme mihitsy hoe tsy miditra amin'izany tsika. Ianao zanak'Andriamanitra raha mandre an'izao afatra zao ianao de tadidio fa zanak'Andriamanitra tsy miraitsy tsisy mihitsy zany no hoe misy firaisana tsy kombakomba marimaritra iraisana. Zay koa le terme anankiray zay tsy misy an'izany, tsisy corruption mihitsy zany fa aoka tena matotra ary mahatoky tsara amin'izay efa niantsona antsika tsirairay hafa fahotana ry havana zany zavatra izany. Ary na de manana ny famondram-po azy Andriamanitra eo amin'ny fetrany zany dia tonga de faharavana no mitranga ary de sarotiny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra zany sy izay teo amin'ny fiangonana voalohany. Ary ny fahotana dia tsy ekeny mihitsy manafina an'izany na ny fahotana fanainina zany, indrindra fa fanainina be mangalatra ny zavatra ny fanarana tamin'Andriamanitra nefa dia io fahita eto. Ny fiatsaram-bela tsy masom-bahoaka ohatran'ny hoe manao zavatra tsara nefa tsy zay akory le izy de aoka koa ialana ty toetra me tsara vela tsy ananantsika kristianina ty be tsara vela tsy daholo mody tsara eto ivelany, tsara any amin'ny commentaire, tsara any amin'ny j'aime, tsara any amin'ny Facebook moa zany resahako zany. Mody ohatran'ny manina zany nefa ny ao an-tsainao sy ny ao am-ponao lotika sy lo simba amin'izany ianao. Rehefa mba misy zavatra tsara ataony hafa, misy zavatra tsara mandeha de aoka ianao anisan'ilay olona zay mpakafian'izany, olona zay tsy miraitsy trombakomba amin'ny ratsy hitady zay hamelezana ny hafa mandrakarivony. Teboka manaraka fa efatra angambany de ny hoe nanomboka teo zany dia lesona lehibe satria zay le fitsaran'Andriamanitra zany hoe tonga de niseho ny fitsaran'Andriamanitra. Fa amin'izao aloha zany no famindrampon'ny tompo de tsy misy hoe tonga de maty eo no eo tsika rehetrarehetra. Ka eto zany dia nameno ny vahoakan'Andriamanitra sy ny fiangonana voalohany ny fatahorana an'Andriamanitra zany tamin'izay fotoana izay. Tonga dia misy hoe tena Andriamanitra tsy azo vazivazina marina fa zay afafin'ny olona no jinjaina zay mihitsy le izy. Dia teto zany dia anisan'ny nanefy mba tsy hahatonga ny ota intsony anjaka ao amin'ny olona anankiray sy ao anatin'ilay groupe ny fiangonana tamin'izany fotoana izany dia hitantsika eto fa voatahiry ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahadiovana ny fiangonana voalohany tamin'izany fotoana izany. Ary dia lasa feno fatahoran'Andriamanitra. Le fatahorana moa zany tsy ohatran'ny hoe koa satria matahotra no fatina voasazy de atao foana le izy, tsy zay fa fanajana izay masina. Zay le tiana ampita hoe tena lasa nisy crainte révérentielle le filaza azy fa tsy hoe tahotra sao de maninona ny mahatonga antsika tsy
tsy hanota sasa zany na hanota anatren'Andriamanitra de izay le hoe fanajana ny masina sy ny momba an'Andriamanitra zay fa tsy hoe tahotra ny ho faty sy ny ho very fa ianao efa voavonjy de mandeha ho azy zany rehetrarehetra izany ka tian'Andriamanitra hiala mihitsy ny fiatsaram-belatsia eo amin'ny fiangonana raha mbola misy zany mpiray fiangonana mpiara-mivavaka mpinamana ao anatina fiarahamonina anankiray ka feno fiatsaram-belatsia de tadidio fa tsy aharitra zany gropina fiangonana sy olona zany zay no nahatonga ny fiangonana voalohany tena voatahiry anatin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana ary ny tena firoborobona fatratra mbola ho hitantsika miandalana eny moa zany hoe nanao fitombo ny fiangonana voalohany sy ny firoborobona fa tena hoe mitombo be mihitsy ary dia anarivony foana ny olona zay manara-diny tompo hatramin'ny olona hafa za resy lahatra mpitondra fivavahana teo amin'ny fiarahamonina de resy lahatra daholo satria na fifankatiavana firaisam-pona ny fahadiovana ny fahamasinana tena mipetraka tsara mihitsy ka zay rehetra mamboly zavatra hafahafa zany ao anatin'ity tontolo mahazanak'Andriamanitra tia de tadidio fa esorin'Andriamanitra tsy ho izy zany karazan'olona izay mamotika sy manimba izany tsy aharitra mihitsy ny fiarahamonina sy ny fiangonana zay misy petsara velatsia sy manafina ota tsy aharitra zany na inona tenenina eo tsy maharitra zany fa mijoro kely le izy de potika rehefa avy eo mila mitandrina isika zany na mpitarika fivavahana na gropom-bavaka na fiangonana zay mijoro de aoka tsy hisy mihitsy ny fahotana zay lalaovina sy marimaritra iraisana ao anatin'izany fifanafenana ota dia mifanakotakonao de lasa problema le izy rehefa avy eo ka zay zany ny zavatra anankiray mba ho fanajan'Andriamanitra zao zany ny fampiarana ry hava-malala hoe aoka ny tsirairay avy samy andiny tena andinika ny fony hoe Andriamanitra de monina atao anatiko Andriamanitra de mahita ny zavatra rehetra noho izany tena mila mandiny tena zany isika raha toka tafiditra anaty hoe ohatran'ny za mihitsy zay ananiasy zay za mihitsy ilay safira mandiny tena mba tsy ho tavela ao anatin'izany ny zavatra faharoa fampiarana ihany koa de zao hoe aoka isika tena olona intègre tsara zany hoe tena mahatoko fara-tampo mihitsy ary aoka ny fiainantsika manokana dia hifanaraka tsara amin'izay toriana sy zavatra hitan'ny olona eo amin'ny mason'ny vahoaka rehetra en public zany tokony hoe mifanaraka amin'ilay zavatra zay iainantsika manokana zay matsy no afantarina hoe ny zavatra efa volavolainao manokana dia hita eny amin'ny masom-bahoaka eny rehefa miteny sy misy toe-javatra miseho hita eny amin'ny fahatezeranao eny amin'ny famoahanao hevitra eny amin'ny tonga de hita eny zany hoe inona zavatra ny konokononinao sy betsaka ao am-ponao sy ao an-tsainao rehefa tojo toe-javatra anankiray tonga de hita hoe zay ny zavatra tena ao an-tsain'ity olona ity ao anatina fivoriana lehibe anankiray na misy fivoriana de rehefa manomboka mandray fitenenana na hoe misy olana de mandray fitenenana tonga de hita eo hoe zay ny tena zavatra ao an-tsain'ity olona ity mora fantatra zany ka aoka zany isika tena mahatoky tsara eo amin'ny tenantsika sy mahatoky ihany koa eo amin'ny mpiaramonina rehetra mpiray fiangonana indrindraindrindra de ny fampiarana fahatelo de zao hoe indraindray amavantsika ny ota mety hoe kely mety hoe zavatra madinika raha misy tanora ankizy mandrehan'izany afatra zany nizanizy de indraindray amavaintsika ny ota hoe izany fe de maninona miainga amin'ny zavatra kely io miainga amina message kely io de tonga any amin'ny zavatra goavana kokoa miainga amina fangalangalarana kely io tsy fahatokiana kely de lasa tonga amina zavatra goavana ka aoka zany isika mba tena andray ny zavatra rehetra ampahamatorina mila mitandrina momba n'izany rehetrarehetra izany fa tena mamitaka zany satana ary mitady ny fomba rehetra mba ahafahanao miteny ratsy ny fanahy masina sy mandainga amin'ny fanahy masina ary izay indrindra lesona fahaefatra hoe aoka iaino ilay feo mibitsika atao amin'ny akavia sy akavanana de ny feo ny fanahy masina zany zao no tokony atao izy ilay hery lehibe ho anao izy no mahatonga anao andresy izy ilay Andriamanitra ary présent amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra omniprésent omniscient omnipotent ihany koa satria Andriamanitra ny fanahy masina de angatao ny fanahy anova anavao ary anetsika atsika mba hanao tsara mandrakariva de tohizo hatrany ny fahalalantanana
ny générosité toy izao trano ny fahatokina hoe tena ianao ve tena fidèle tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra ary aoka ianao a tena mpanompon'Andriamanitra tsy misy fiatsaram-belatsia tsy misy fitaka na dia kely aza ny tompo anio no hitanao manokana ary atonga izany teny izany ho velona ao anatinao ary manomboka izao a dia olom-baovao a fa tsy ho tahaka ny Ananiasy Safira ianao a fa velona tra-pamonjena ianao ary nahazo an'izany fananarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany mivavaka isika. Misaotra indrindra tompo satria tsy nataotao foana ny tantara toy izany atao amin'ny soratra masina fa natao andraisanay lesona isam-batan'olona isam-pianakaviana isam-piangonana izany koa mangataka aminao atompo mba tena ahatoky ny tsirairay avy anana fanoloran-tena feno fa tsy fiatsaram-belatsia anana fahalalan-tanana amin'ny fanampiana sy ny fizarana ny hafa esory ny firaisana tsy trombakomba amin'ny lafiny maro samy hafa eo amin'ny fiainanay ary aoka izay a mba tena adio saina na amin'ny namanay na amin'ny mpiara-mivavaka na amin'ny ankohonanay dia mitahiny mpiaino rehetra mitahy manokana ny onjam-peo izay manaparika an'izao afatra izao manerana ny vonin'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.